Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Mandeha ny fotoana ary itsika dia nirahan Jesosy hanao mpianatra ny firenena rehetra. Indro izy mbola mazava ny andro ary rehefa mazava ny andro dia tsy maintsy miasa tsika fa avy ny aizina izay tsy efahana miasa intsony. Volana Jiona 7 Jiona 2024 isika izao efa ao anatin'ny fotoana hirsona indray amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, efa tapitra ny confinement, efa déconfiné, efa mena fahafahana indray isika ahafahana mitety faritra sy vohitra tahaka ny nataon'i Jesosy mitory ny tenin'Andriamanitra dia mandroso indray isika ary filazana an'izay momba an'izay asa mission izay no resahako amintsika eto. Ny antony ilazana an'izy ity dia izao voalohany indrindra mba hitondrantsika ambavaka azy, hitondrantsika ambavaka ny izay mitory izay miasa mandeha mizara, hitondrantsika ambavaka ny olona izay izarana ny teny mba hikasihan'ny tompo azy. Hoy Paoly rehefa niteny hoe mivavao anay mba omen'ny tompo anay ny teny, mivavao anay izy mba hanokatra varavarana ny tompo ary ahafahanay miteny amin'ny fahasahina ny mistery, ahafahanay miteny amin'ny fahasahina ny amin'ny momban' Jesosy Kristy. Ary zay ny antony tena hoe anambaranay an'izao teny izao. Ny faharoa, ahafahana ihany koa ho an'ilay olona any amin'ny faritra izay andehananay ka raha maresa lahatra azy ny fitoriana ary te hiara iasa izy ao anatin'ny fikarakarana sy ny fanaovana an'ilay fitoriana dia izay koa ny antony anaovana an'izao vidéo izao. Ny fitoriana akaiky tena akaiky indrindra aloha izao dia ny any Itondy. Fa nefany izao ny andehanana ny Itondy averina ihany Itondy dia any faritra akaiky ny miandro vazo any zone rouge toerana izay tsy tonga ny fiara dia andehanana amin'ny hélicoptère ary dia isy rahalahy dimy rahalahy andeha ho any ny 17 ny volana Jiona zao dia miverina ny 17 volana Jiona 23, 24, 25 zany ny mission izay atao any dia isy fampianarana ho an'ny mpino izay efa any efa misy cellule de prière napetraka any dia fampiorenana anazy ireo fampitoerana tsara azy ireo amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia isy koa évangélisation zany fitoriana ho an'ireo olona izay mbola tsy ao anatin'ny vala ary isy taona ihany koa izarana izay mety hoe afaka hoentina ho an'ny olona zany vatsivatsy kely hoentina aminazy ireo voafetra ihany moa ny lanja hoentina amin'ny hélicoptère, tsy haiko hitondra fanafody kely bonbons biscuit sy zavatra afaka hoentina ny angizy dia zay zany ny mission izay efa tena akaiky amin'ity herinandro avy eo ambony io zany zay mission any Itondy amin'ny 23, 24, 25 any Itondy mandeha hélicoptère fa efatra angamba zao io 10 mandeha makany io. Ny mission faharoa izay andeha ho atao dia any amin'ny faritra Sava, Sambava, Antala, Vohemara, Andapa. Napetraka ny tompo tato anaty io tamin'ny mbola fotoana efa elaela zay tamin'ny mbola tsy nisy ny confinement, nisy ny confinement dia niato izy sokatra indray ny lalana zao dia andeha ho antsika. Raha sitrapon'ny tompo dia any amin'iny voalohandohan'ny volana Jolay iny. Mbola tsy nanome date fixe fa omeko ihany amin'ny fotoana voatendry zany. Ny fandehanana any dia tena zava-dehibe satria betsaka ny olona mangetaeta, betsaka sika nangataka ihany koa mba ho vangina andehanana any. Tonga ny fotoana zao ny fanamasina no bitsika dia andeha ho any isika, andeha ho any izahay missionnaire tsy fantatro eo amin'ny valo eo no mandeha. Ny zavatra misy dia zao lalana lavitra ary lalana sarotra ny fandehanana any, lalana moa mbola ampanamboarana azy, ny lalana terre voie par terre zany fa no anaovantsika an'io lalana io io toerana io dia andeha amin'ny fiaramanidina zany par avion zany ny andehanan'ny missionnaire. Fa rehefa tonga any dia andray ny mandeha fiara, anofa fiara zany satria andeha any ambanimbany volo any, misy hoe ampanefena tsy fantatro aiza avy ny toerana fa tena hoe hitety toerana zany rehefa tonga any amin'ny faritra Sava, tety toerana makany ambany volo any mihitsy manatona ny olona, manao colportage miresadresaka amin'ny olona, manofatra ny bokon'olona, hitoriana ho an'ny olona rehetrarehetra arak'izay tarihan'ny tompo zany. Fa andro vitsivitsy mihitsy misy zany ny andro hijanonana any hitoriana any amin'ny faritra Sava iny. Ka ho antsika any amin'ny faritra Sava zany dia fampitainy zay na tsy any amin'ny faritra Sava tsika fa avy any ka hoe te hiara iasa ihany koa, malala olona sy olona afaka hiara iasa amin'ny fikarakarana sy fametrahana zay mission zay ho atao dia efa misoratra eo ambany eo ny adresse mail. Ny tena aingana moa zany dia telefona, dia efa misoratra eo ambany eo ny numéro telefona ahafahantsika manao an'izay asa zay. Dia zay koa ny mission ho avy tsy ho ela zany fitoriana any Sava ny voalohan'ny volana Jolay. Ao aorian'ny volana Jolay io avy hatrany dia miverina any Mahajanga.
any mazagna ray dia ho an'ny olona rehetrarehetra ihany koa ny fitoriana any anofa salina lehibentsika dia hitoro any zareo any satria efa ela no tsy nandalo tany ary amangy ny cellule de prière any koa zay efa misy olona vaovao dia ho fampiorenana sy fampitoerana tsara andreo dia andeha any tapatapaky ny volana jolay indray zany raha sitrapony tompo zany daty rehetra zany dia omeko anareo na tena fixa ao ariana kely ao fampitaiko avy hatrany fotsiny hoe reo zany ny mission ho avy tsy ho ela ao ariana zay dia mbola hitoy ny ambiny rehetrarehetra fa dia misaotra antsika miara mifampitantana miaraka mandroso amin'ny famparitahana ny filazany tsara eraky Madagasikara sy eran'izao tontolo zao ary misaotra indrindrandrindra matsiaro ambavaka ny voninahitra dia ho an'i Jesosy ary isaorana antsika izany